ira mafyatsika. Lazo yanwana wepandesha wanu. Pandesia hani. Tures madaksa. Tures madaksa. Kiza. Pandesha wanu. Pandesia hani. Nunierno tupo. Nunierina. Fane masna miara mlasi. Fane masna mila na watupo. Fane masino. Ato friend fane masna mitsun feo na mira nuans. Tenen mitsun fane masno. Fenunier. Masino. Fenunier na. Fenunierina. La zoya me fane masno. Fane masino. Danza kawa. Danza kawa. Mila na. Mila na. Fane masno mila nawe. Fane masino. Mila nawa. Fane masino. Fenu. Fenu nierina. Fane masino. Fane masino. Tata kawa. Mila nawa. Mila nawa. Fane masino, herina, rakufinyo sutane, ni usutan. Pandesha wanu fane mas, Pandesha hani, tures madaksa. Ina famala famila maflusane now. Aba kamilasa maflusane now. Ira mafamala we. Felunia. Hallelujah. Rakufinyo sutra. Niwo sutra. Pandesha wani fane masno. Tures madaksa. Tures madaksa. Kiza. Pandesia hani. Apeto yon fulon tala no rakshitaka. De la sete mura mura no an. Pandesha wanu. Ao anatin'ny ty fotoanandroany ty isy fiakarana ara-panafo lentandroany. Isy fiakarana amin'afo mbola tsy nenana hatramin'izany. Ary vao tonga amin'izay toerana izay ianao ahira tranomasompanana. Ary tsy isy tsy hoe ianao atao ry afana malala amin'ny tompo. Atao tanainana olona resy lahatra tsara mihitsy. Amen. Ohatrika hiditra anatin'ny tenin'Andriamanitra.
Any amin'ny Luka toko fasivy ambin'ny folo. Luka toko fafiry hoe? Toko fasivy ambin'ny folo. Vakina manomboka ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Misy rao manambony milaza manao hoe ny amin'ny Zakaiosy andininy voalohany. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy zay lehibe ny mpamoretra sady nanankareny. Ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Satria naninona hono izy? Lazao ny akaikinao fohy kely Zakaiosy hoe. Ny andininy faefatra. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Tanteraka eto zany teny zany androany. Dia midina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Sady nanino Zakaiosy? Andininy fafito. Ary raha hita izany izy rehetra dia nimonomonona ka nanao hoe lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo. Ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Amen. Anio no tonga mitokantranonao ny famonjena fa ianao koa dia zanaky Abrahama. Na dia mbola tsy mivavaka atao raha fandimazana koa fa zanaky Abrahama. Amen. Raha mbola mijory ianao amin'izao fahamarina zao tsy maintsy tonga anao fianakaviana sy namponanao ny famonjena. Raha mbola mahery ianao amin'ny fivavahana tsy maintsy tonga anao fianakaviana ny famonjena. Ary raha mbola tonga eto ianao androany tsy maintsy tonga ny famonjena. Amen. Amen. Lazao ny akaikinao raha izasy ny ankonako anompany Jehovah hatramin'ny farany aho. Ary raha mbola zary raha no tonga eto ho avy ny andro. Rehefa tonga ankehitriny ho avy eto ny fianakaviako rehetra. Halleluja. Asiteka mafan'Andriamanitra. Fantatsika tsara io tantara io fa efa tsy tantara vaovao be amintsika io. Kanefa misy afatra tian'Andriamanitra ho zaraina aminao eto androany. Le Zakaiosy zany lehilahy mpanan-karena hono voalazan'ny Baiboly. Nanana ny izy azy satria lehibe ny mpamoretra. Naniry izy mba hahita an'izany Jesosy zany satria tsapany hoe manana vola izy, manana harena izy. Fa ny olana dia zao tsapany hoe tsisy famonjena eo aminy. Dia nandray fanapahan-kevitra izy hitady an Jesosy. Aninona tsara hoe hitady an Jesosy. Voaka ny trano zany lehilahy zany nanana programa mazava tsara. Tahaka anao niala tany an-trano. Nanana programa mazava tsara dia hitady an'izany Jesosy zany fa any aminy no misy famonjena. Tahaka anao io niala tany an-trano ianao misy famonjena tadiavinao eto amin'izao toerana izao. Ary za milaza aminao tsy miala maina eto ianao androany. Mino ka dia miteny fa tsy miala maina eto ianao androany. Averenao akaikinao tsy miala maina eto ianao androany. Amen. Amen. Niala tao an-trano Zakaiosy ry havana malala. Voa teo amin'ny akalamanjana izay nisy an Jesosy. Feno olona tangorona mifanisina mitady an'izay Jesosy. Iza amin'ireto le Jesosy. Mitringa izy tsy mahita, misaoty izy tsy mahita satria fohy kely le lehilahy. Fohy kely izy tsy nahita an Jesosy. Ka nefa tsy nataony Zakaiosy sakana ny azy ny fahafoizana. Izy fohy tsy nataony sakana zany hoe fohy ve dia andeha hody. Ny programako niala tany an-trano tia hahita an Jesosy. Mahita an Jesosy avy mody. Eto ve izay olona izay androany. Eto ve izay olona izay androany. Mahita an Jesosy ianao vao miala eto. Mahita an Jesosy ianao vao miala. Tsy nataony sakana izy fohy kely io. Nanao ezaka Zakaiosy zany ray tsy manaiky an'izany. Nahoana ny olona mahita an Jesosy. Nahoana ny olona miaraka amin'ny Jesosy. Za ve tsy hahita na dia fohy ary aho. Tsy maintsy mahita androany. Inona ny ezaka nataony Zakaiosy? Lasa izy niazakazaka.
Nydepaseny daholo ny olona teo. Lazanao akaikinao, nioarany zaka daholo ny olona rehetra teo. Nataony ina tsara le olona hoe. Teneny kely akaikinao miananagy eo hoe. Miananagy eo hoe. Nydepaseny, nioarany avokoa ny olona rehetra nanatrika teo. Le olona variny mijery an Jesosy fotsiny. Jesosy, zanak'Andriamanitra, mpanasitrany. Ohatra zao sotratra mijery fotsiny. Fa tsy tena nanana etaeta an'Andriamanitra. Fa izaka io sy navita niazakazaka. Ary nahita aviavy anankiray izy, fatany tsara mihitsy hoe fo izy. Na iandry eny aloha ary izy vao tonga eny ny vahoaka maro dia tsy ahitan'i Jesosy indray. Lasa izy nananika an'le aviavy. Niakatra teny ambony. Teo ambony teo izy niandry an Jesosy fa handalo eny tompo. Tsy napozana. Rehefa nandalo eny tompo dia hoy ny tenenin Jesosy nahita ny zaka izy teo ambon'le aviavy. Ry zaka io sy midina faingana. Tsy maintsy ao an-tranonao anio. Amen. Amen. Tsy maintsy maninao hoe Jesosy. Tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio Jesosy. Faly zaka io ohatran'ireny, tsy ohatran'ny asarotra an'le niakatra teo ambony ny dinany teo fa avy eny ambony izy to dia nitsamikiny na nioritra kely ary nytongo tsy elo zany fa eo Jesosy andeha anaraka an Jesosy hoentina mody any an-trano. Faly zaka io sy dingana goavany zany tsy ny olona rehetra ny mahazo an'izany fa le tena zaka io sy. Ahoana ny dingana nataony zaka io sy? Fo izy. Tsy voasakany iny alavany iny. Inona ny sakana misy eo aminao? Marary ve? Sakana ny vady aman-janaka ve? Tsy manam-bola ve? Lavitra ve ny toerany? Zaka io tsy voasakany zany. Tsy voasakany iny izy fo kely iny. Za foy, io namoronan'Andriamanitra. Foy afaka miazakazaka. Foy fa mbola afaka miankazo. Foy izy fa mbola afaka miazakazaka. Mila miazakazaka ianao androany. Mila miazakazaka ianao androany. Asa malaiky sakana no sakano izany ianao. Vitany nefa ve dia tsy ho vitanao. Voatingany nefa ve dia tsy ho voatinganao. Mahery mombanao io. Dingany no sakana, dingany no sakana, dingany no sakana. Halleluja. Ny olona te hitan'i Jesosy manao ezaka izy. Lazao ny akaikinao tsy resinao tsony ao aorianan'ity fotoana ity. Amen. Raha misy olona mavita mivavaka adiny efatra isan'andro mila mihoatra an'izany ianao miazakazaka alohan'ireo olona ireo. Eto ve zany olona izany miavana malamy? Eto ve zany olona iazakazaka mafy zany? Asiteka mafy an'Andriamanitra. Rehefa niazaka nianika aviavy, manao ahoana ny asarotro zany fiankinana aviavy zany? Nianika tany izy. Nianika le aviavy. Rehefa niakatra tamina avo ambonimbony, ny maha-olombelona mikasika amin'ny tany vitsy ny kazo zany eto ambonin'ny tany. Sainao efa nahita olona nianika azo nanomboka izy voateraka feno 20 taona mbola nianika azo ihany. Nianika azo ny andro toko-piainana. Efa nahita an'izany ve ianao? Tsisy an'izany. Fa ny maha-olombelona mikasy tany ny tongony. Fa izaka io sy te ahitan'i Jesosy niala tamin'ny maha-olombelona mihitsy izy niakatra tamina avo ambonimbony. Miala tamin'ny maha-olombelona. Azonao le miala amin'ny maha-olombelona. Miala amin'le vavaka malemilemy maha-olombelona. Miala amin'le fahakamona iny. Miala amin'le maimaina iny. Miala amin'le kamokamo vavaka le malemilemy iny. Fa niakatra tamina avo ambonimbony. Ambonimbony mihoatra ny olona. Mihoatra lavitra ny olona mihitsy. Raha eto zany mijoro. Zaka io sy eto no mijoro. Mihoatra lavitra amin'ny maha-olombelona. Vao mihoatra lavitra amin'ny maha-olombelona niezaka nataony zaka io sy nahitan'i Jesosy izy nafana malala. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Lazao ny akaikinao raha mbola vitako ny vitanao mbola tsy mesa ianao. Lazao an'izany izy raha mbola zavatra vitako ny vitanao mbola tsy maresy ianao zay. Mila mavita mihoatra ny tsy vitako ianao ahoana? Raha mbola misy mavita mivavaka adiny ray eto mirehatra be mihitsy, mbola mavita an'izany eo akaikinao mbola tsy izy zany. Raha mavita adiny roa mbola misy mavita adiny roa ihany mbola tsy izy zany. Raha mavita adiny telo mbola misy mavita adiny telo koa mbola tsy izy zany. Ny zavatra tsy vitan'ny olona rehetra mihitsy mila vitanao androany. Raha tena te ahitan'i Jesosy marina ianao, zavatra tsy vitan'ny olona no ataonao fa ho hitanao zany Jesosy mivantana aminao zany.
ary tsy vitan'izany ihany hitan'ny tompony ezaka nataony zakaiosy nanaiky nanolo tena ny tompony netiny zakaiosy nody tany an-trano betsaka amintsika ny andehanantsika eto hivavaka fotsiny angataka fahasoavana amin'ny tompo angataka fanasitranana angataka famelan-keloko angataka fitahin'andriamanitra hoe mba hafao amin'ny ola koa mba hafao amin'ny arety koa mba tompo mba havonjeny vady aman-jana zany fotsiny fa ny zaka zany fotsiny lay tompony zany zavatra angatahantsika rehetrarehetra zany mihitsy ny azy ny batainy ny olona tsy mirehitra mazava ho azy fa azo ny olona mirehitra ny olo Jesosy tsy tahitra mihitsy fa ay ve misy an'izany tsy lasanao ny tompo lasan'le olona mirehitra eo akaikinao io lasan'ny olona mirehitra eo akaikinao io tsy ampy le amenina hitondra Jesosy moko amenina mihoatra lavitra ny vitany namanao amenina ny olona tahina amenina mitondra Jesosy mody amenina ny olona mirehitra amenina ny olona ndray famijena amenina ny olona ndray famelan-keloko raha izany ameny zany lasatsika Jesosy lasatsika Jesosy ary porofo fa tonga anao any an-trano ny tomponao ve mitona totongan-tranao Jesosy fa fotsy ramse fa fotsy fa fotsy nakisy fa fotsy ny fandamatsanakao tanteraka eto zany anoany tanteraka eto zany anoany tanteraka eto zany anoany anio ataterahan'izany amin'ny fiainanao ry apana malala halleluja halleluja izy eto ve le olona hitondra Jesosy mody eto ve izy na mafiatoka na de ny petady di mamay ra ny andro ny vady aman-janakao rehefa mody any ny tompo tsy maintsy resy lahatra io ny afana malala amen asiteka mafan'andriamanitra Andriamanitra ihany nanamafy ny fony Farao Andriamanitra ihany nokatra ny fony Farao afaka hidina Andriamanitra ny fony ny vady aman-janakao afaka sokafany ahoana inona ny tianao hidina sa sokafany hidina sa sokafany any amin'ny Jesosy lay lakile izy no afaka manokatra sy manidy an'io raha lasanao mody ny tompo androany tsy maintsy misoka fony ny vady aman-janakao na fo vato manao ahoana io Jesosy ny tompo ny fanalahity ho sokafany ny fony io amin'ny sabata ho avy zao ho be dehibe mihitsy ny vady aman-janakao ho tonga eto tena marina ane zany ry havana malala tena ho tanteran'Andriamanitra ane zany ny zanakao avy lavitra ny miantso anao hoe mamaneny resy la vavaka amin'izany ino amin'izany ve anao ary raha efa ato ny vady aman-janakao andray famelan-keloko izy ireo androany amen ny fiainana de zao miankina amin'ny ezaka ataonao ny fiainanao raha te ho tavoaka tafavoaka sy mamiratra ianao mba manao voatra ny zavarina mijery azy amen raha te ho tafavoaka sy mamiratra ianao manao vaezaka mihoatra ny olona rehetra mba manana toetsaina efa nandray herin'ny Eli tsika omaly ny toetsaina ny Eli dia olombelona takatsika fa izy na hery mivavaka nitovy amin'ny olombelona rehetra izy fa nampihoatra ny Eli inona nampihoatra azy na hery ny zavatra tsy vitan'ny olona vitany Eli alika niakatra velona nakany an-danitra izy ahoana anao mihoatra ianao sa mbola le fataonao hatramin'izay ny ataonao any an-trano ianao hivavaka mihoatra amin'izay sa mbola le ohatr'izay ihany anao alomavaka mihoatra ianao sa mbola le ohatr'izay ihany hifadianina mihoatra ianao sa mbola le ohatr'izay ihany anamasy tena mihoatra ianao sa mbola le ohatr'izay ihany ampitombony fahamarinanao mihoatra sa mbola le ohatr'izay ihany raha hihoatra mihitsy ianao androany ahitan'i Jesosy ianao amin'izao fotoana izao ary tsy ho hitanao fotsiny izy fa hoentinao mody mihitsy halleluja lehilahy mpanoto zany lehilahy zany fa navita mihoatra izy asiteka mafan'Andriamanitra omeko anao zay ny tsy ambaratelo ny fatafitany raha te ho tafita amin'ny fiainana manova mihoatra ny olona rehetra tsy mangala tahaka ny hafa fa ny maizy nao entiny sika rehetra ny forona eto ambonin'ny tany samy nomena finoana tsirairay avy samy afaka mivoatra sy mamiratra ary lasa lavitra avokoa aza variana mijery ny hafa fa ioary izy raha mavita ianao fa raha mavita mihoatra lavitra n'iny olona mirehitra sy tafita iny ianao mbola hihoatra lavitra n'iny fitahin'Andriamanitra ho tonga aminao amen aza tesinao raha mahita ny hafa tafita fa vita n'iny ve nefa tsy ho vitanao
mieza ianao mihoatra n'iny olona iny. Lazao ny akaiky no mieza mihoatra n'iny olona iny. Amen. Zay ny tokony ataontsika manomboka eto. Rehefa tonga tany an-trano ny Zakaiosy Jesosy, ny zavatra nitranga dia izao. Momonina daholo ny olona. Jesosy tompo zanak'Andriamanitra hony. Miatrana ao anatin'ny tranona lehilahy mpanota. Eny ny Zakaiosy. Tsy zaka ny Zakaiosy ilay fimonomonomana. Ilay fanenjehana. Ekeny fa mpanota izy. Fa nanakombona ny vavan'ny olona mpanenjika azy. Tonga dia nonerany fahotany. Zay rehetra galariko. Natao fanabakany. Onerako avefatra. Tonga dia nonerany fahotany. Sina ny vavan'ny mpanenjika. Raha hoavy ny andro tonga eo fitsaran'Andriamanitra anao. Tonatona ny satana hiampanganao. Io ve mba ho voavonjy? Io ve mba ho voavonjy? Tonga dia ho Jesosy aminazy hoe efa voahonitra ny teny ambonin'ny tany ny fahotany lehilahy sy vehivavy io. Lasanao ny satana mandeha any. Izany ho tanteraka aminao. Tianao ve izany ho tanteraka aminao? Izay ny anton'ilay fanonerana androany. Maro ny vavan'ny fahavalinao angina manomboka eto. Ny vavan'ny satana angina manomboka eto. Ara tia motika sandavanao izy voasakana noho ny fanadim-panonerana ataonao. Rehefa hitan'i Jesosy ny fanonerana ataon'ny Zakaiosy dia hoy ny tompony anao hoe izy tsy niteny hoe mba enjana indray Zakaiosy zany na hoe tena mba grave. Fa ina nataony anio ny tonga eto ny famonjeny. Tsy nila hoe nibebaka be izy fa tonga dia fiovana eo ao. Tsy vava fotsiny hoe za Jesosy hiala amin'ny ratsy tsy ataoko tsony lema. Wai, tsy zany nataon'ny Zakaiosy fa tonga onerany niaraka amina fanapahan-kevitra iova hiala amin'ny ratsy fanao tonga amin'ny tokantrano ny famonjeny. Lasa ny kekinao rehefa mibebaka zany atao fa tsy variana eo fotsiny mitabataba nefa rehefa avy eo tsy eo le olona, tsy eo izy. Ny olona tonga eto andray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra avokoa. Anao fanadim-panonerana antsika rehefa avy eo. Tazomy io tenin'i Jesosy hoe anio no tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa izany koa dia zanaky Abrahama. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy nivery. Ivavaka tsika rehefa avy eo iazakazaka mihoatra ny eo akaikinao. Zay ny voalohany. Faharoa, ianika aviavy. Ianika aviavy. Mora ny mianika aviavy zany sasarotra. Mianika resinao mihitsy le enao le kam mivavaka iny. Le enao le tsy mahita teneniny intsony mila mihoatra lavitra an'iny enao. Rehefa mivavaka rehefa avy eo. Le enao le tsy tafiditra iny mila mihoatra lavitra an'iny enao. Le feo anao ohatry ny tady tsy avoaka feo, ohatry ny tady ho voasakany zany, mila mihoatra lavitra an'iny enao. Le enao mbola matsiaro teny hoe mbola eto ambonin'ny tany zany, mbola mila mihoatra lavitra an'iny enao. Rehefa mihoatra an'iny enao tafiakatra ny aviavy enao zay. Miomana fa iseho aminao mivantana amin'izay ny tompo manomboka eo. Tsy haiko raha mazava aminao ny afatra fa zany afatra zany tsy mody amin'Andriamanitra raha tsy tanteraka eto androany. Misy olona tia ny tompo anehoana ny voninahiny eto androany. Amin'ity anio ty misy olona tia ny tompo anehoana ny tafany. Ary mivavaka ho anao androany. Ampahiratra ny masom-panahinao Jesosy. Ahita ny tafany anao androany. Ahita ny heriny anao androany. Ahita ny fitahina anao androany. Ary tsy mijanona fotsiny eto fa hoentina mody anatrany Jesosy. Hamonjy ny vady aman-janaka ao any. Hallelujah! Hallelujah! Izay ny afatra netiko teto androany fa hitsangantsika dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany afatra zany. Teneno Jesosy amarino eto ny teninao androany.